mba hovanina fandarana raha anao eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. Enele tafoana indray tsika eto amin'ny fandaharana eto amin'ny njapiony radio Don Bosco amin'izao maraina izao raha ny alarobia anao manaraka azy raha ny famerenana kosa dia alatsinainy raha ohatra ny alina ianao manaraka dia alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany tafaraka aminareo indray zay dia mirariny sosiny tsara ho atsika rehetrarehetra manjoy ny njapiony radio Don Bosco. Ny fandaharantsika amin'izao maraina izao dia mandeha mivantana amin'ny RDB live dia azonareo to tsara ny manaraka ny fandaharantsika indray amin'io aloha dia mandeha mivantana izy ty amin'ny RDB live hitantsika ihany toyiny sy manaraka fa nitsika afaka manaraka tsara ny fandaharantsika amin'ny RDB live. Bruno lafiny teknika eto ny mahazatra atsika dia ny général Désiré Philippe Ramakavelo nanao famelabelaraka-hevitra ary dadiny eo amin'ny fikirikirana ny sary zay hitantsika rehetrarehetra any amin'izay toerana misy atsika avy any. Ny rarina dia ny hoe aty am-panombohana dia hoe ao anatin'ny vanim-potoana ny rivo-doza itsika izao mandanotanina atsika ny rivo-doza dia mirarina sosiny tsara ho atsika rehetrarehetra mampahery atsika rehetra ihany koa amin'ny fiatrehana ny rivo-doza io satria matanjaka dia matanjaka araka ny fijery azy sy ny fiainan'ny efa niainana azy amin'izao fotoana izao ary zay mpamatatra ny toetra ny andro dia efa mampiomana atsika sady miomana ry zareo miomana fa matanjaka dia matanjaka izy io amin'ny fidirana eto Madagasikara noho izany dia mila mitandrina tsara tsika. Ny fandaharantsika toy ny mahazatra dia mizara telo mazava tsara toy ny mahazatra tsika. Ny tapany voalohany 20 minitra voalohany efa latsaka kely satria miresaka tsika zao dia anaovana famelabelaraka-hevitra. Ny tapany faharoa 20 minitra faharoa dia andraisana ny SMS makina ny SMS ary amarina ny SMS avy any aminareo ary ny ireo 20 minitra fahatelo kosa dia andraisana ny antso avy any aminareo tsirairay avy any amin'ny alalan'ny telefona sady amalina an'izany ihany koa ao ihany koa ny iteneninareo fizona vavolombelona kevitra maro isan-karazany ny hevitrinareo momba ny hevitra zay horesahana zany rehetrarehetra any azo resahana avokoa ao anatin'ny tapany fahatelo rariny sosiny tsara ho atsika rehetra ho mpanarahana ny fandaharana amin'izao maraina izao. Mba hovanina tompoka. Mba hovanina Andriamato Flavien, mba hovanina Andriamato Bruno, mba hovanina Andriamato Dadi, mba hovanina tsika rehetra manaraka ny fandaharana tompoko. Ya toy ny mahazatra atsika ary ialana tsiny tamintsika aloha adiny ny alatsiny tao anatin'ny alarobia indroa sisy tsy nisy ny fandaharana io le tonga amin'ny fitenenana hoe ny fitombita tsy malion sampona nisy ny sampona kely tamin'izay fiainany zanak'olombelona noho izany tsy afaka niona tentsika fa zao tsika dia ny fampiaraba indray satria tafahona soma tsara mitaontsika anao tsy ary. Ya dia marina loatra Andriamato Flavien dia faly miarahaba atsika tafahona soma tsara ka ny tena Andriamato Flavien teo raha manao ny tsika dia nresadresaka ny fanaovantsika farany moa zany dia mikasika an'ilay hoe mahaolombanina dia hoe mahaolombanina io le atao amin'ny teny frantsay hoe civisme amin'ny teny frantsay hoe civisme. Ny mahaolombanina zany dia ny tena hoe fahaiza miaina ny fahaizanao mandray andraikitra fahaizanao mandamina fahaizanao mandio fahaizanao tany hoe zay sotoavina tokony iainana zay ny mahaolombanina azay ny atao hoe civisme. Tsika efa ny teny foana fa io hoe civisme io raha ny tena marina eto dia tena hoe ao an-tokantrano ao anatin'ny fanabeazana no tena iainana an'izay mahaolombanina zay io tsika. Ny fanabeazana ny manomana olona tompona andraikitra ho ray ho reny ho vato tompona andraikitra ho isika ary mahay tompona andraikizay dia manomboka ao amin'ny tenantsika manokana eo amin'ny manodidina atsika zay ifandraisantsika na soteratraiza na sehatraiza zay le mahaolombanina. Fa asiny hoe ny mahaolom-pirenena ndraiky io zany dia le hoe rehefa feno 20 taona mahazo kara-panondro dia hoe miditra amin'ny atao hoe olom-pirenena ianao. Inona ny mampiavaka ny hoe vahoaka sy ny hoe olom-pirenena mahasamy hafa azy raha miteny hoe vahoaka dia hoe manomboka zazateraka mandra-pahatonga ny alohan'ny 20 taona tafiditra ao anatiny atao hoe vahoaka daholo ny rehetrarehetra aloha ao anatiny. Fa raha feno 20 taona dia miavaka amin'izay ny vahoaka sy ny hoe olom-pirenena. Inona le olom-pirenena? Le olom-pirenena dia olona manana zo andray andraikitra
sy andray anjara amin'ny fitantanana ny firenena tompoko na sehetrinina misy ianao dia manana anjara andraiky sasy adidy hitantana ny firenena ka ny firenena ny azadino hoe manomboka ao anivony tokantrano eo amin'ny fiarahamonina ny toy ny firenena ary ny tena mahafirenena ny firenena dia ny olona ao aminy zany hoe manomboka amin'ny tenanao mihitsy zany zay le hoe olo-pirenena ka zay le zo anananao zay andray andrara amin'ny tsy andray adidy amin'ny fampandehanana ny firenena tena zava-dehibe fa inge ohatrany tsy dia tonga loatra saitsika izy io ary zay no anisan'ny tena hoe ametratsika ny fandarantsika nkendre matovavy zany dia hoe mba ho vaniny olo-pirenena vaniny anisany ary zay zavatra tena zava-dehibe mihitsy zavatra iresana azy ka rehefa miresaka an'ity hoe olombanina sy olo-pirenena ity zantsika eo ny tena ahitana andre matofilavy fa tsy azo sarahana mihitsy ny fiainana ao tokantrano anivon-datrany ny fanabeazana sy ny fiainana any an-tsekoly zany hoe ny fitazana fampitana fahalarana ary eto raha dia vapetrako mihitsy hoe tena manomboka any amin'ny taontsika hoe any amin'ny kilasy ataotra hoe classe de troisième mandra-pahatonga any amin'ny terminal no tena fanomanana an'ireo tanorantsika ireo satria hiditra amin'ny 17 taona izy rehefa atsoatsy dia hiditra amin'ny maha olo-pirenena tsy maintsy fatana zany atao inona ny atao ny pirenena inona ny zorony inona ny adidiny inona ny andraikiny eo anivon'ny firenena fa tsy eritreritra hoe za ve inona moa jahara mbola tsy miasa ny fianarako aratovitra hoe tena tadio tsara ary anisany zavatra tsara ho fantatsika indrindra sika eto Madagasikara fa ny tanora latsaky ny 12 taona totrika eo amin'ny 12 taona mandra-pahatonga ny 30 taona no tena maro anisa eto Madagasikara zany reo le tena hoe olo-pirenena andray anjara sy fitantanana ny fampandehanana ny firenetsika okitsika tsy eritreritra hoe anjarany antoko politika fotsiny mampandeha ny firenena fa nisy ambatan'olona ny olo-pirenena mihitsy no mampandeha ny firenena fa tsy ny mpanao politika fotsiny na ny hoe ny olona manam-pahaizana tseroa na ny teknisianne tseroa tsy izay tsika tsirairay ary tsy maintsy tonga ho tsaitsika zay zavatra zay ny tena antony amerimerana anazy be dia be ary zay mihitsy mahatonga hoe tena tokony ho ampidirina ny taranja ny fampianarana ny atao hoe maha-olombanina zany hoe le hoe civisme tsy maintsy any mihitsy ny atombohany any ampianarana ary tena atao programme am-pampianarana araka ny lazaiko teo manomboka any classe de troisième seconde première et terminale satria hiditra amin'izay zavatra izy dia ho fatany zany hoe inona ny atao olo-pirenena inona ny adidiny inona ny andraikitra inona ny zony zay zavatra ary ao anatin'izay zavatra any anisany tena ampahafantarana azy indrindraindrindra satria ny tena zava-dehibe ndre matofilavy dia ity tsy fantatry ny olona koa rany zany hoe lalam-panorenana zany inony zany na dia eo ataontsika fotsiny hoe famakafakana ny lalam-panorenana io fotsiny dia efa programma vita ho azy hoe manomboka any amin'ny troisième hatrany amin'ny terminal ary tena misy hoe fanamafisana hoe manomboka ohatran'izao aloha dia ohatr'izao za zany tena mieritreritra mihitsy raha matofilavy ny ao amin'ny sekoly katolika dia tena hoe efa mampiditra an'le hoe EVA éducation à la vie et à l'amour ka inona no misakana tsy ampidirana ao anaty programme tsika ihany koa ny maha-olombanina sy ny maha-olo-pirenena tena ilaina nge izany zavatra any zany lazaiko anao zany na io lalam-panorenana io fotsiny aza lazaiko anao tena zava-dehibe mihitsy no ahafantarana azy ary raha tonga ny olona tsy hanaonao foana ary tonga ny olona tena mahatsapa hoe inona ny atao hoe tena hoe inona ny atao hoe olombanina inona ny atao hoe sotoavina inona ny toetra tokony hananina inona ny fihetsika tokony atao inona ny fomba rehetrarehetra eo anatin'ny fiarahamonina tokony zao tsika ao anatiny ty hoe hitandondomin'ny rivo-doza ty teo zao tsika le hoe efa niaina n'le rivo-doza voalohany efa nahita ny tondra-drano sy ny karazany dia nahita n'le olona hoe sahirana traboina dia mahita ny fahasarana ny fitondram-panjakana amin'ny fanomanana ny fanandrana ny zavatra rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany any mila fatarana melo daholo le olona fa tsy hoe rehefa milatsaka avy any fa zay inony ity azo ihany ary mbola misy an'io hoe sehatra famantarana ny toetrandro hoe efatrandro herinandro melo dia efa fantatra hoe ohatran'izao no fandehan'le rivo-doza ary iny lalana izorany ohatr'izao ny fitombony ohatr'izao ny zavatra mety hitranga sisy zany tena efa fampitandrimana ary zavatra tena ilaitsika ary amin'izao vanim-potoana zao indrindra ny tokony hanehoana zany atao hoe fahavanonana ny fifanampiana samy malagasy tsy jerevana tavan'olona io tompoko tsy jerevana saranga io tsy jerevana firehakevitra io tsy jerevana antoko io tsy jerevana hoe lafim-pinonaty na lafim-pinonaloha malagasy aloha ny zava-dehibe hitambarantsika mianakavy ary zay tsy azontsika elany zay zavatra
inona ny zavatra hoe eo amin'ny sehatra misy anao tokony manomboka any amin'ny fokotany iny zao andre matoflaveny de fa samy mahalala daholo tsy voatery hoe iandry ny tompona ndraikitra amin'ny vonjovoina zay hoe mialanareo ariananiny mialanareo ariananiny andao miakatra ariananiny zao de fa fantatra ary zay no atao hoe protection civile tompoko zay no tena hoe fiarovana ara-piarahamonina ny hoe protection civile mbola amin'ny fotoana tena misy sy ny fandriampahalemana ny filaminana no efa hanomananao fa raha misy ny zavatra mitranga io ohatrany hoe ino teo fahavalomananobohitra zavatra efa mipetrapetraka daholo iny paikadiny maramily ary tsy efan'izany koa no eo amin'ny fiainana eo amin'ny fiarahamonina efa misy paikady mipetraka tompo zany hoe fitsonjovana ny fiarahamonina ao anatin'ny filaminana ny atao hoe filaminana tsy no hoe raha fa misy dahalo miakatra raha misy manafika zay vo izy fa tena ny fiainana andavanandro mihitsy ny tena iainana n'izany atao hoe filaminana ary tena misy mipetraka mihitsy ny zavatra any efa mipetrapetraka daholo inona ny fitaovana raha ohatra ka tonga tapika ny rivotra inona daholo ny zavatra mety raha miakatra ny rano inona daholo ny fitaovana efa mipetraka eo aiza ny tokony andehanan'ny olona any amin'ny fokotany zany de efa fantatra hoe eto amin'ity fokotany ity raha toka misy ny fiakaran'ny rano tonga ny rivotra ka tsy maintsy miala teo amin'ny torponenana any aninona any amin'ny sekolinina ny mandeha na any amin'ny legizina ny mandeha na any amin'ny sehitrina ny mandeha inona daholo ny zavatra efa fitaovana petrapetraka any fa tsy rehefa tonga ny vao mitangorona daholo de tsy fantatra mihitsy tsy fakahitana tsony ary anisan'ny zavatra tena tsy maintsy sonjovina amin'izany zavatra any re matofalaviany de ny fidiovana tsika mieritreritra fotsiny hoe sakafo marina ilaina ny sakafo fa ny fidiovana ilaina koa zany zavatra any isam-batan'olo satria ny tena zavatra manahirana de hoe ao anatin'ny loto ve ny ifanitsahakitro an'ireo olona taboindreo marina hoe ilaina ny sakafo fa ny fidiovana koa ny fidiovana aiza ny toerana hidiovana efa fantatra mihitsy hoe raha vao misy anaotra de mandeha ohatrany io ohatrany maramila mandeha anady ihany io na de mandeha anady iny zany rehetrarehetra manaraka daholo efa fantatra mihitsy ary tsy teraka fahasarana ka zany amin'ny fotoanan'ny andro milamina no ametrahana an'le rafitra fa sy rehefa mitranga fa zay fa za mikoropaka daholo tsika aminakafy iza ny makaiza iza ny makary zany efa tonga de fa ary zay ny mahatonga amin'ny teny hoe any amin'ny fokotany mihitsy de efa mipetraka litsy itsika eto amin'ny fokotany nananina raha sanatrika misy ny rivotrozaka zao ny zavatra mitranga zao nareo olona amin'ny fokotany reo tompoko tokony efa voatsinjara daholy afa sy zay taboina ny olona tsy taboina de hoe reto daholo na ndraiky tsika reto ny fandaminatsika reto ny fanapitsika reto ny zavatra tokony atao zany efa mipetrapetraka drafitra mipetraka maharitra mandritry ny taona zany zavatra zany tompoko fa tsy hoe rehefa misy zavatra mitanga fa zay toka ary zay ny mahatonga ny hoe solavo mindra sokenda hitsako efa hitatsika tsara zao tamina andalovan'le rivodoza teo de tokony mba heritreritra mbola mahafilavitra no iny le rivodoza manaraka mbola mahafilavitra no iny de eritrereto am'zany no fahasairana tsika zao zany tsika de efa tokony heritreritra mihitsy ary na de ataotsika hoe ny fifanampiana tsy hoe rehefa mipoitra le hanina nge vao tsara ny any États-Unis andre matoflavien raha vao manorina trano anao de efa misy planina drafitra tsy maintsy arahana misy mihitsy le any ambany hoe de ohatrany mitoviny ohatrany atao hoe kavitsikavo mihitsy le izy fa tena efitrano tena misy hoe azo atoriana azo ipetrahana azo andrahoana azo any ambanin'ny tany satria ny tena naovany an'lisy ataony hoe abri atomika zany hoe raha misy mandatsika bomba atomika de ireo trano io any ambanin'ny tany misy eo amin'ny tranonao zany fa ny eto ambony ny ipetrahanao isan'andro fa ambany eo fa misy tena andehanana tsy vitan'izay fa tena hoe tena efa ara-dalàna mihitsy hoe ny sakafo mety ilainao mandritra ny ataontsika hoe 3 volana raha sanatrika amin'ny tany zany efa vita stock eo zany hoe raha makao anao de tsy maintsy soloana io zavatra io ohatrany magasin kely mihitsy ao anatiny eo isa tokatrano misy an'izany efa tany États-Unis mahita an'izany zay le atao hoe eo amin'ny fotoana filaminana tsy maintsy andaminana sy andravonana ny zavatra rehetra zay atao fa tsy hoe efa mipoaka mibomba vao zay hoe aisitsika ny sitrika efa misy isitrihana isa tokatrano ary zany le ataony hoe protection civile fiarovana eo amin'ny fiarahamonina
zany tokony ananatsika koa mihitsy anyzavana marina fa tsy avy eto ohatrany any États-Unis tsika tosia zany na tatatra raha manao an'izany mandorona tranony tatatra eny marina aloha tsy voatery hoe alaina tahaka daholo inge zay zava-misy Andriamatoa Flavien fitenenako anao le hoe mahatonga iteny an'izany de le hoe ao amin'ny fotoana milamina ny tsy maintsy fantandrana zao zay ny mahatonga mamerimberiny anynivon'ny fokotany le tompoko de efa vetrany de efa eritrereto zany zavatra zany tena am'izay de tena hoe mandray andraikitra mihitsy ary eo ny maha olo-pirenen'ny olo-pirenena tsy misy olona tokony hialangalana mihitsy am'izay fotoan'izay rehefa olo anatin'ny fokotany ianao miantso ny filohan'ny fokotany reo komity ao amin'ny fokotany iza siza daholo ny olona eto amin'ny fokotany inona sinona daholo le zavatra tena hoe andraikitra tokony horaisana iza siza aviny ary am'izay fotoan'izay ary misy fokotany anankiray rekaikina Ambatolampyry izy ny endro zareo de tena efa mipetrapetraka mihitsy hoe isaky ny trano folo tafolo de misy efa karazana ohatrany hoe fikambanana kely komity kely anankiray je manana solotena isaky ny misy fivoriana ary milaza ny heviny ao anatin'ny olo folo trano misy ray aman-dreny anankiray solotenany ray aman-dreny misy vehivavy anankiray solotenany vehivavy misy tanora anankiray solotenany tanora ary amin'io zavatra io tena misy dinikasa atao zay ataondry zareo mihitsy ary tena hoe tompona andraikitra mihitsy reo olo efa nanao fanabeazana tany fa lalazaka anao fa tena gaga mihitsy satria tam'izay fotoan'izay tam'izay le nandeha tany de rehefa tonga tao amin'le fevrier de direko misy olona milolo zavatra de inona daholo ary reto ay le président fokotany le manodidina reto le olo reto inona ozy no le zavatra netiny vokatry ny tany ho ataon'ny fanomezana ho ana rehefa vita le izy misy nitondra mangahazo nisy nitondra vomanga nisy nitondra vary nisy nitondra de tena gaga hoe feno tomobile avy any ianao kakasa napetraka fotsiny tsara ngana aposina hoe izy zava-be dehibe ohatr'izany fa tena lazaiko anao ary io fokotany io tena lazaiko anao fa tena antanina mihitsy hoe inona ny zavatra maika eto amintsika ary ny tanora tena manana heviny hoe marina fa ilaina ny toerana fanatanjahantena fa mbola hitanay mbola maimaika kokoa ny fanatsivana toeram-pidiovana ny hitanay mbola maimaika kokoa fanatsivana toeranoto zava-dehibe ne zany Andriamatoa Flavien tena fakatarako zany toerana zany tena zava-dehibe mihitsy ary lazaiko anao fa raha tena tiana andray tsy maintsy minga avy any amin'ny fotony Andriamatoa Flavien tsy maintsy fa lazaiko anao fa raha tena mipetrapetraka zany hoe drafina manomboka any amin'ny fokotany zany tsy mila ny fahasaranana hoe ary amin'ny BNGRC ary ihany ny totofana ny zavatra rehetrarehetra fa isaky ny fokotany satria amin'ny olo-pirenena azy manana zo adidy andraikitra amin'ny fitantanana sy fampandehanana ny firenena manomboka eo amin'ny fokotany zany zavatra any zay ny ataoko tena mazava-dehibe zay ny atao hoe ararotana ny fotoana ohatra zao misy any Eurovidozo io efa loza amin'ny tatahoany io efa loza amin'ny tatao aty amintsika izy mbola loza manambana fa ny amin'ny firenena hafa efa loza amin'ny tatao ary de efa loza hiatra afaka ora vitsivitsy ny tsika afaka andro vitsivitsy de efa loza hiatra zany zany tsika mbola manana fotoana mihitsy andaminana fa tsy rehefa avy eo ndray tsika mianakavy ifanometsiny tsy fotoana ny fanomezantsiny zao fa fotoana ny fandraisana andraikitra fandraisana didy ary zay ny everiko hoe tena zava-dehibe amin'ity fotoana tsika androany ity zany hoe ny atsika moa de ararotana foana nytona hoe inona ny zava-misy ifampiresana sy ifanankalozakevitra amin'ny sehatra tahaka ny tony tapitra ny tapany voalohany de manaraka andray zay tokoa ny tapany voalohany de hidirantsika ny tapany faharoa mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanona @yahoo.fr zay de vita mba hovanina fakitsika ny SMS avy any aminareo vehivavy manoratra manambady ara-talàna 12 taona ny vadina niteraka telo mandeha tourné indray mandeha ao anatin'ny ray volana ny vadiko enina na folo eo mifaharetany tao anatin'ny folo volana no izay de fantatro izy fa mampirafy nanariko izy fa tsy nirara iny za nefa izy mivaky sy mifona eny ka io any tsy tsara mihitsy le hoe eny akatokory moa fa zay ny asany fa tokatrano tsy manana an'izany olana zany hoe tsy maintsy mandeha indray mandeha sy namana zany mbola mahita hoe mampirafy
manao zavatra tsy fanao mainka fa zavatra ohatran'io satry hoe ny lehilahy ve tsy maintsy mitady fafinaretana ary atsy aroa tsy voatery izany arakaraka zay fitondran-tenanao ihany io zavatra io fa ny zavatra ohatran'izao a zavatra matetika ampitranga ny fakapanahy mora mahazo ary be deabe koa le olona hoe zavatra efa tenintsika eto fona nge ndre matoflavien am'izao fotoan'izao nge betaka mpangalabadin'olona na de efa manana ny vadin'izao zay de mbola mangalatra ny vadin'ny hafa ny tsy manana moa de vao mainka akolosa ka zay ny tokony zavatra hitandremana ka na mifona aminao de tsy maintsy safidinao hoe rehefa tsy zakanao io zavatra io de atao aiza isaraka de atao aiza ny ankizy de makaiza le tokantrano tsy maintsy anjaranareo mivadiny mitadiny vahaolana am'izay zavatra a fa ny ankizy aloha ny atao voloholaharana ny atafitandreo ny olombanina andreo de zay de eritrereto tsara fa de iny aferanareo mivadiny sisa za to vola roamborobolo taona manana namana tena tiako nefa izy tsy tia mihitsy raha hitanany zay teo aloha nefa de tena mifankaty fa naraha za de tsy za ny venao atao hoe namana eny mifankatiana reo satria namana nandraisany ianao tady teo tsara zay fa mety hoe nanomboka hitoro fitiavana taminy ianao de vita teo le izy hoe za tsy nieritreritrandranony mihitsy ohatrany anadahako nandraisako anao na hoe ohatrany anabafiko nandraisako anao zay ny ile izy ataovy mazava tsara ny fifandraisana fa za hoe ny anakiraika mieritreritra zavatra hafa ny anakiray nefa hafa ihany koa de aveo de io ny afara za tompoko tena introverti be sady tena lasa tsy manana confiance en soi na confiance amin'ny hafa mihitsy manana arrière pensée be foana koa za am'izay rehetra ataoko tena manimba lay izy ary tsapako fa tena tsy mety nefa jeko zay ialana aminy lasa sahirana zany na amin'ny fieritreretako azy de ianao no manao sakana anaty teneniny eto amin'ity fandaran'ity foana fa ny sakana anaty anao nisan'ny mariparitosika inona ny atao sakana anaty ianao le mieritreide tsy fataoko sertenanao io ianao le mamorona zavatra mbola tsy misy de fa lazainy hoe za ve de avitan'io za ve manao an'izao za ohatra ny tsy mbo mitovy amina ianao ihany manambany tena mahatonga an'io tsy misy olona mahafaka an'io afa-tsy ianao irery ihany zay de lazaiko de hoe raha tianao hoe resaka bebe kotika mianaka de mangatafy fotoana fa tsy misy an'izany hoe za introverti za manao an'izao za manao an'izao ianao no mamoly an'io fa tsy misy toetra avy hatrany introverti zany ny atao introverti zany de ny ao anatinao foana ny teny miteny anao ianao de ny ao anatinao de niny de farany ianao manao sakana zay le izy le erisitra arabatana ho atokantrano tena mampalahelo na amin'ny vehivavy na amin'ny zanaka sarotra amin'ireo mahita nefa ny hitory satria zareo hiaraka ihany eny fa mba farafaratsany ange mba mila fampitana za sao hoe tondre matoflavia vo tamy maraina teo misy reny mpianakaviana anankiray tena naingavy mihitsy ny antso tamin'ny telefona ny zavatra mitranga aminy de tena mampalahelo fa tena tsy fantatry ny olona mihitsy ny zoany de hoy za hoe tena isaky ny tentsika de ampahafantariny olona ny atao hoe trano arzo eto Tananarivo reto Tananarivo le ry akaiky nandoha tapenaka makanisy io trano arzo io toy ny tribonaly tsy mitory akory fa ny trano arzo amin'ny olona mpisaranao ny teny aminao zao ny zoanao le olona efa miteraka telo nefa tsy misoratra aveo le rangaha manana vady hafa ndraiky any ambadika any tsy mangalabadin'olona le raha matonga fa le rangaha ny mpamitaka de telo ny zanany de aveo de rohany ray izy efa mianaka inona ny ataoko izy isy zavatra tsotra indrindra de ndany makany amin'ny trano arzo satria reo zazy reo nisoratan'le rangaha aminy amin'ny tenany zany hoe izy ny ray de amin'ny maharay mpianakaviana azy na tsy vita soratra andreo ndany makeny amin'ny trano arzo tena ampahafantarina ny olona tompoko ny sisiny io trano arzo ary ahafantarany ny ataony hoe zony fa ny tena mampalahelo ny akamaroan'ny olona tsy mahalala ny zony akory de mijanona fotsiny miaritra ny fijaliana sy ny fahoriana sy ny fahasarana tsaina rehetrarehetrarehetrarehetra manana zo tsika tsirairay avy na io zanaka eo raha manana zo rehefa ampijalianao ray aman-dreny manana zo maso makeny amin'ny trano arzo manontany hoe inona ny zoko fa zao ny zavatra mitanga diotrondro mbola veriko ihany tsy mitory io fa azo andehanana fotsiny milazany hoe inona ny tompoko ny zavatra tokony mba hatoko fa zao ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainako amin'ny mahavady amin'ny mahazanaka tsy nisisa tena ary azo ny azo atao ny mampiantso an'le olona mampitondra mampiferotraina ny mivady aman-janany io azo atao tsy aleo ve aloha ajanona ny fandraisan'olona amin'ity aretin'ity mon général to tsy alefanareo YouTube intsony fantarantsika amin'ny raha soa sy fahasalamana ho anareo iny io ange de zao hoe marina misaotra anao mitenin'izay fa na andeha ho azy ianao raha tsy hoe midy matrantso mifandray aman'olona
raha vao misy fotsiny andehananao vovoaka ny trano io anao ary tsy vitan'izany ianao ohatra manana-panampy ao trano izy any avy any velany mandeha makazo inona ny mahasamy hafa amin'izany mandray olona inona mahasamy hafa azy reo olona reo ohatra zao ohatra hoe misy olona mpiara-miasa amiko 5 ao trano reo olona 5 reo samy manana ny tokantranony daholo de tonga isa-maraina de inona ny zavatra ataoko amin'izany ko tsy mitovy amin'izany mandray olona ihany tsy aloha mandray olona ihany ko tsy aloha mba mandray olona mba manampy azy amin'ny fahasahiranany hoe amin'ny adi-tsaina sy ny adi-panany zay zavatra ray fa tsy azon'ny olona eritreritra mihitsy zany olona tena lazaiko anao mba tamin'izay le fotoana tsy nahafahana teo tena lazaiko anao mihitsy fa tena misy tena hoe mitomany hoe tsy hita zay ale mba mitady hevitra zany efa tena mialatsiny hoe tena mialatsiny aho fa za mbola reraka tena lazaiko anao fa mampiasa saina nefa de miezaka mihitsy tsy hiasa saina de zavatra fa tsy azon'ny olona ny eritreritra hoe eo anatin'ny fahasaranana misy olona tena miantso vonjy ohatrany sanatria hoe latsaka ny rano manolotra tanana de avela jerevana fotsiny ve kanefa koa ny fahasalamana koa tsy maintsy jerevana fa de mba misy elanelam-panahy tsy maintsy resana rehefa mba mahatsiaro anao fa hoe efa men'Andriamanitra fahasalamana de mba mba tatera amiray le aditsy andraikitra ny men'Andriamanitra aditsy andraikitra men'Andriamanitra tsika menaka ange ty fandarana eto ty fa tsy hoe finiavana fotsiny tsy zany za tsy mba mandray an'io finiavana fa adidina petaka Andriamanitra valina le hoe tsy alefa amin'ny YouTube intsony satria zao izy efa mandeha amin'ny RTP live de azo antoka zany fa ho hitanareo any amin'ny YouTube ty fantaratsika ity fa valiny fanontanianao zay za vehivavy 12 taona mba toroy hevitra fa sarokenatra be de za foana ny matetika no isarahana amin'ny sipany de zay rehefa mahatsapa angenao hoe antony mahatonga anao tsy mahatazona fifandraisana de no sarokenatra de fa tsy maintsy miala de ny mahatonga an'io de tsy fatokisantena de mangatafo tony afana am'lesaka fa io mety tany mitondrana vokanao mihitsy no efa mipetraka le fahatsairanana ny fianakavian'ny vadiko de isam-bolana de mitady vola aminay rarana ve mariaka fa tsy tiany vadiko io reny no manoratra iny eka rehefa isanandro reo fotsika ve aiza le olona kosa nitsoso reny ny vady aman-janaka ange hoana diditsy ndraiky eto tsika ndre matofilaviany za de miteny ny vady aman-janaka no diditsy azo elana tsy fampizaranao amin'ny olona ny didinao ny vady aman-janaka ao fa ny andraikitra mbola azo ifampizarana amin'ny paritapora ohatra mikasika ray aman-dreny zay zavatra ray zay mahasamy hafa azy fa tsy hoe isaky nitady vonjy le olona de ty de zay foana ange ny olana andre matofilaviany za de milaza aminao tsy hoe kory hoe fahasianana fahasarotana fijerina olona tsy marary tsy marikototra olona salama vatana de aloha mitety trano mangataka za de miteny mihitsiny tena miteny mihitsy an'le olona ianao io nga marary zany afaka miasa ianao afaka manao zavatra ianao fa ianao no tsy vonina mihitsy ilaza amin'ny olona na de atao fotsiny za hoe tsy mampanina anareo ve na za mamafy eto amin'ity toerana misy anareo ty tsy marena mba manadio eto mba sitrany re tompoko mba volany anaka ivianana vary ina masarotra an'izany fa ianao ve tonga de angataka fotsiny tsy anao inina de angataka fotsiny za sahirana ndany de fanontaniana petraka ianao nga marary raha olona tsy marary ianao de miasa fa tsy misy olona omempotsiny zany zavatra azany tsy mampandroso ny firenena mihitsy tsy manina ve tompoko raha miaraka ny olona anankiroa nefa misy elanelana 10 taona vehivavy manoratra ko na 20 taona rehefa mifankatiana reo hina ny olana tsy olana ny elanela taona ny tsy olany zay fotsiny inona generaly ny mahatonga ny mandahana mankany ny dokotera na tsy vakina io zavatra narefanao aretin'ny taovam-pananahana an'io ka raha vao misy aretina mitaovam-pananahana hitanao zavatra to manatona inga na dokotera fa mety ho sahirana ianao ratsy zany lalàna vavy nareo vady mihitsy satria ka io mange matetika mahatonga an'izy io ohatra hoe manao ny ataony any de lehilahy na manao ny ataony any de vehivavy de mitondra aretina avy any de mifindra amin'ny anankiray zay ny tena mariny natratra ny taona daholo ty ara-painao izy misotra fa manana ray manana anao mankasitraka ny fandarana misotra tompoko
inaka ny atao fa za niaraka ny vehivavy iray efa vita soratra zay ary efa niteraka ray mariako eto fa izy niteraka amin'ny la hafa mbola afaka manambady hafa ve za mangataka hevitra ina rehetra ny fiainana zany samy manao ato samy manao aroa de samy mametraka de samy manindry amboary tsara ny fiainana reo fa tsy fiainana zany tsy mety zany amboary zanako la folo taona tena be lalao be misarotra tenenina kapohana be fo be de inona ny tokony atao tsy nikapoka ka mianatra lesona izy ino tsy nikapoka ny mahendry zaza ary ny akamona mianatra lesona misy dikany ahoana ny fifandraisany amin'ny mpampianatra azy amin'ny taranjo io zavatra mitranga zany de zany anisan'ny tena ilaina fanatona ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny inona aloha ny antony rehefa hitanareo ny antony sy salam'zany de mangatany ray fotoana ifampiresahana fa tsy avy tany fotsiny de le zanako kamo misy antony makamolona zay inona natao général fa za tena mora malahelo vehivavy manoratra eny ka iny moa toetra voajanahary nataon'Andriamanitra aminao iny nga iny ndray rehefa toetra voajanahary ko ina moa ny azo atao fa de zao rehefa fa io koa ndringe ndre matofalaviaigny misy tena toetsaina tokony ananana fa fantatro anao fa tena mora malahelo de ohatrany mba miezaka hoe raha te moa za eto mitomany foana ka ohatra marary de makaiza zany ay ary satria za tsy tia arara za tsy hitomany foana ianao ihany ange mandresa lahatra ny tenanao e zay le izy fa tsy hoe satria fa toetranao toy ny vojanahary de tsy azo akelana ny toetra ratsy azo amboarina de tsy toizako manaraka satria misy mamasy firy taona ny lehilahy no tara mifanambadiana fa za 4 taona de lazainy olo fa tara hony any amin'ny 3 taona za eto miteny mifandarantsika eto hoe miteny izany foana ny lehilahy farafatarany kosa any amin'ny 3 taona ny tena antony de hitsonjovana an'le hoe zay zanako firy ny zazateraka aloha de ny farany vea efa tonga mbana amin'ny classe terminale ianao tsy opernance atsony any agny ny jerevana azy zay mitsonjovana ny ho avy misy ny sasany ny zanany mbola any amin'ny CEG izy retrety efa misotro ronono de ahoana zany io zazy io satria tsy mieritreritra mihitsy iny an'le ho avin'le zanaka ange de miteraka foana fa inona no avin'io zazy io ny fiteranany midika adidy raisiny fa tsy hoe men'Andriamanitra io de mivita an'izay fotsiny fa maninoka iny raha fozana no mankala vinato mamorona tsy misy efa nandiniteny za fa tsy hitako hoe inona ny adsoko io nge teny tonga de fijery velany fotsiny za zao foana zavatra fiteniko raha venao miteny hoe raha fozako de zagaga ianao raha misy tsy fakazona fa raha miteny hoe ianao hoe ray aman-dreniko samy hafa mihitsy za de miteny amin'ny olo za rehefa nanaiko hoe manambadiny zany ane de everiko matoa miantso hoe dada sy niny azy dotra ny ray aman-dreny niteraka azy olo reo ary izy tokony andray hoe zanaka fa tsy vinanto eo am'le zay fotsiny nge de samy hafy afa ny teny hoe ray aman-dreny sy hoe zanaka noho ny hoe raha fozana sy vinanto tonga de fa misy elanelany zay le izy tena mahafinaritra ny fandarana ho elavelona iny fandarana isika rehetra amin'ny RTB de mba an-tankily inona no ataoko fa za rehefa mahita olona roa mifankaty de mahatsiaro ny fiarahako tamin'le olo tiako ty olo foana de tena te hialana zany za fa tsy mety inona no ataoko eny de tsy maintsy hoe mahita olo tiana manaraka ianao zay vo afaka le taloko raha tsisy olo tiana mihitsy de le taloha foana no eritreretinako nefa zao ny atao hoe tadideo misy obolany razantsika amilazany hoe ny rano raraka tsy azo rofina toy ny siraka ny rano efa levina toetsaina toe-potsy sy maintsy tokony ananany zany zavatra zany tsy hoe fankahalana koa ny dikany fa tena hoe fa manao zavatra tsy ho azonao mihitsy ve de mbola ho eritreretinao foana iny foana no eritreretina de mampijaly tena fotsiny iny ianao za zavatra hoe aza mampijaly tena za ray mpianakaviana 3 taona mananjanaka ray ny vadiko mampirafy ary tsy misitrika intsony efa hita ny mpiaramonina inona nataoko fa verevitra mba omeo torohevitra le izy misy zavatra tsy hitany na tsy azony nefa iriny ao tokantrano anjaranareo mivady misy mifanaka rehefa ohatran'io mantsy matetika tsy hay mifampiresana loatra raha toka azonareo atao nareo mivady mihitsy ny miaraka mangataka fotoana iresantsika telo mianaka
zay zavatra io tsy vita ndresaka eto amin'ny raha eto amin'ity onjam-pito io fotsiny a tsy maintsy mifanatona mihitsy tsy za mbola veriky foana tsy za mitady lamba ho sasana mitady fahasairana fa ny fitiavako ty anampy zay fotsiny makasirika fizana tsara ny fandaharana miarabanay mianaka ianareo mitely mianaka efa mianaka mihitsy misy olona niaraka tamiko de efa 7 volana no nisaraka de milaza izy fa be voka de notereny za nambady azy mariako fa za tsy mazoto satria efa notoriny tany amin'ny polisia inona ny fitraikany tokantranonay any orina mba omeo vahola de rehefa hita hoe aty am-piandohana de tsy mety fa aza misisiky tsy mety zany zay fotsiny manapa-hevitra hoe efa tsy mety aty ambolony io za ty ny fanambadiana iny mandrapahafaty re olo de rehefa hita tsy mety aty am-piandohana aza miroboka eo efa hita fa raha nolala afatiko ny boli roboana ihany lehilahy 17 taona manoratra rehefa nanantona dokotera za de ozy ny dokotera hoe areti-po ono no mahazo aho mariako eto fa dada efa maty ary areti-po koa ngambana eny reny nge mety mitanga rety atao hoe tarazo nafaty azy de mety isy fifandraisany ve le izy mangataka torohevitra fa miady rery sady lavitra fianakaviana reny nge le atao hoe tarazo le ataotsika tarazo hoe toetra tsara na toetra ratsy fandimbiazana na koa aretina mitoy makany amin'ny taranaka ka rehefa tratran'izany ianao akory atao za zao anisan'ny anankiray seka tsy nalany maramila de nyresaka amin'ny fo avy any am'reniko le izy de rehefa tateo rena de saingy zao rehefa tena nydininy hoe niady hevitra sy ny tena nilaza hoe za tsy nikeny le dokotera ihany io izy enao no misafidy fa tady io tsara fa io toerana andehananao mafy de mafy toetra tsy maninona dokotera fa ataoko zay fa resendary zay zay zavatra mety mitangatra avy angataka ny hoe atao de ny zavatra tena hita hoe ohatrany hoe mitoy manaranaka izy de nandeha tany amin'ny zanako ivavo matoa natao nitidena tany an-dafy mihitsy le zanakay de zavatra ohatran'izany ka zany zava-misy kakory ina ary ny atao zay le tarazo zay le tarazo za vehivavy 30 taona 20 taona nanompoana rafozandosa zao izy vomba niova kely za zao efa leobe asy toroy hevitra rehefa mba nanao hatram'izay re mba ataovy ampitiavana manao zavatra de vomba niova kely izy mety iova be am'izay ka zao lazaiko anareo zay ny amin'ny teny soratra masina valio tsara ny ratsy fa ohatrany mametraka vainafo an-tampon-doana ianao zany hoe izy ny enjehany eritreritra aza mba mamaly ratsy ny ratsy tsy mitondra inina ngefa mitondra areti-po mitondra areti-sainy zay le hoe te hamaly faty zay zay le fitahirizana alahelo tsy mahay mamela heloko zay da lazaiko anareo fa tena hoe tena marina zato isan-jato teny soratra masina io aza mamaly ratsy ny ratsy fa tena marina mihitsy hoe valio soa ny ratsy fa enjehany eritreritra olo zao nataoko tany so ve nataony menatr'olona sa manina fa de izy indray ninjay ary zay ny tsika malagasy fa indray alao enjehany ombasika to zay enjehany eritreritra io le vainafo ny piasa trano ve tsy mba afaka mamaly patron mihitsy na de efa makarary fo aza ny zavatra tenen'ny patron ka le izy iny amin'ny fomba tena io tsy misy afa ny patron sy ny mpanampy ao trano ohatry ny zanaka sy ray aman-dreny foana zao foana ny teneniko ny tanora hoe satria ny dada naniny manao zao de manao zao de na miteny aminy zange ho mba misy fanajany dada nge rehefa le mamreny zay nge de matahotra mioromy dada de dada ve tsy mba na hoe niny nge rehefa miteny anina ohatrany reny ohatrany tena mba mampalahelo niny ve de tsy mba afaka mizaka ohatra zany fa niny tanora am'izao fotoana de matsiravina mihitsy vao mahita ny dada mamy marikriko ahoana re olona no ahafahana ifandray am'izany fa zay le izy mananatra nefa ho natany fanajana fifanajana zay nge ny tokony atao hoe vao maika koa mampieritreritra hoe ny zanako indray ny mananatra anao fa raha vao miteny anao matsiravina de fa veloma lava ny fifandraisanako maranatsika azy mangataka torohevitra toko manana olo-tiana efa nisaraka zay 2 volana lasa izay de am'izao izy manampy tambo hoe andao ifamerina de za misalasala be eny io kosa nge tsy misy olona de hoe raha vao nanao fahatson'ndray mandeha de hoe tsy azo tsika olombela hoe tsy miamaelaeloka fa Andriamanitra zay fahotana tosika isan'andro de mangataka mivavaka foana mba avelana Andriamanitra de mbola eo ihany de Andriamanitra fitiavana
dia mba eritrereto ihany ia zay ny tapany faharoa ndao idirantsika ary ny tapany fahatelo ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina ny tapany fahatelo dia andraisana ny anso avy any aminareo ny 22 443 90 na ny 22 442 09 miaraba tompoko ento mba hovanina tsika rehetra Toko ia mafimafy kely azafady indrindra efa miarabanareo miaraba indrindra ento dia faly fa tafiditra amin'ilay fandarana dia mba hirarisoanareo mirarisoa indrindra tompoko zara tompoko dia mitiako tenenina tompoko ako mihaino fandaranareo foana nefa ela be fa avy 5 taona moa zay ento dia ilo fandarana io zany tompoko nanalebiaza foana ankohonako dia faly fa tafaresaka taminareo dia mba hitehiteny olona zany aho hoe mba anaraka ny fandarana sy anaraka anareo fa tsara zany le izy sady manoro no fitafianany ankohonana tena moa zany dia dia nahita fianarana firy nefany nahazo fahalalana maro nahazo fampianarana dia misotra indrindranareo dia andromanitra itahanareo to misotra indrindra tompoko dia mankahery an'ireo olona izay tsaboana zany tompoko amin'izao fotoana satria raha mahalala ny fiainana eto amintsika dia enanetsika mba hifampitondram-bavaka fa tsy mavita tena zany tsika raha tsy miaraka amin'ny Jesosy dia misotra indrindra mirary toto ia toraka zany mankasetraka ia vao manoko ny fandraisana ny antsika 22 443 90 na 22 442 09 miaraba tompoko miaraba tompoko mba hovanina tompoko tsika rehetra tompoko reny mpianakaviana 2 taona niteraka 4 mianadahy dia manana tay zay zanaky ny anadahako vavykely 17 taona dia za mantsy ditera dia fanaraka tsara ny asany tany ambanivohitra dia heritaona zay le saky tany dia amin'izao zany lasa niaraka le valiko sy le taizako dia bebokany le taizanay dia nateriny any amin'ny ray aman-dreniny moa le izy zany dia tsy hitako derina hoe inona ny ataoko ao fa tena tsy rara iny le vaditsony ento zany ny so le atao hoe mpamosavo malemy re olona ny ao an-trano ihany ny vorehana pampalahelo be igny zany andria matoflavia mba niraisinao le izy hoe amin'ny fitiavana mba hanasoa tsy nenao indray ny namosaviny tao nitokantranonao ny totehany nitokantrano fa ny tena malasa ny eritreritra dia le ray mpianakaviana na dia enao hoe mahita hoe zaza mitezaina tao ohatrany zanaka hoany zany io satria nitezainako nitezaina dia ohatrany manolo anazy ianao dia vitana dia milamina ny eritreritra tsy maninona kory ianao amin'izany zavatra mba eritreretra any zany zavatra any ary tadidio tsy nina moa ny ataony manina moa fa nitody misy fanetaona miverina nitody tsy misy fa ny ataony miverina mba azonao ny eritreritra ve tsy anatrindray ny orina miatra amin'ny zanaka ao zany zavatra ataonao zany mba eritrereto ihany fa tsy dia sy anahy zany fa tsy anahy mba eritrereto ihany miaraba tompoko salama tompoko mba hovanina tompoko mba hovanina tompoko mba nenao le ino ty le fandarana fa tsy voaraiko mihitsy le numero an'ny général zany dia zay mba tsy ananangatahako fa mba mila miona rehefa mifarana ny fandarantsika dia omenareo ny lara telefony général zay miaraba tompoko salama tompoko mba hovanina tompoko tsigareto ia miaino ga tapaka tapaka izy fonitra dia tapaka ia allo ien tompoko miaino mba nanga amin'ny sosivy lay fantafiry saraka roa volana ien tompoko io zany izy zany nazany le tia tapaka ratsy ny fifandraisana ratsy le fifandraisana ia mbola fotoantsika allo allo ien tompoko
Manahoana tompoko? Mba hovany. Ono azafady mon général, inona kay atao re tompoko amin'ity fifatitany ny zavatra amin'ny ainao manjery ty fa tena manahirana be le izy na fitezana na fitezana ny ankizy re. Ahoana moa mon général ankizy 10 taona afaka mahita porno any amin'ny cybercafé amin'ny téléphone le izy nefa tsy ho ampiasaina ohatrany manomboka ilain'ny ankizy any ampiasana le any ampianarany le internet zany amin'ny fandefasana devoir. Jerenao nefa amin'le porno misy zavatra tena mamofady indraindray misy mamofady tsy mena détail ngamba tsika fa tena zay dia ahoana reny ny afahana mamana zay olana zay sora tompoko. Zao ny zavatra raha mijery Facebook ianao ka sendra ohatra fotsiny hoe zavatra mamofady na zavatra mampatahotra dia hitanao eo ambany eo amanetsy ny tompoko ny olona manaraka an'io. Fa raha olona mba milaza zavatra tsara ny sahala amin'izany 20 dia eritrereto fotsiny amin'izay le izy. Inona ny zavatra toetsaina efa mipetaka amin'izao zao, zavatra mampiororo, ny zavatra mamofady, ny zavatra tena hoe manimba fiainana. Zany manitona ny olona tompoko amin'izao fotoana izao. Manimba tena le olona. Inona moa no azonao atao amin'izay fotoana izay? Zay dia ohatra tsotro omeko anao fotsiny. Raha vao zavatra mampiororo, zavatra hafahafa, tsy fampitseho mazana, anetsy ny tompoko manaraka an'iny. Ya, miarahaba tompoko. Ohatra tapaka indray le olona misaraka 2 volana zay mitiny alefa fa mbola misy fotoana tika. Gilbert Vitius tompoko. Ien tompoko, mihinanao zay Gilbert. Tiako tenena allo. Ien tompoko. Miaino. Tiako tenena dia mikasika an'le anina zany. Le rovana amin'ny rivo-doza. Ien tompoko. Amin'ny rivo-doza zany tiako tenena satria efa manontany. Izany tena ierovana amin'le safi-drano dia tokony izy zao ny Frantsa isokatra toy ny akoan'efa misy tokony mamparitaka aty amin'ny faritany ny zone Frantsa fa aty zany malalaka be. Zany fahatongavana. Ia sosokevitra moa zany rehetrarehetra zany ary ny hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona. Misaotra anao na neo hevitra tompoko. Ilainy zany ka. Ia, fantarantsika mandeha mivatana amin'ny RTB live amin'izao fotoana izao dia any amin'ny tolakandro any ho hitantsika any amin'ny YouTube ny fantarantsika raha ohatra ka tsy nanaraka na ihany koa tsika mbola tia hanaraka. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko, mba hovana tompoko. Tsika rehetra tompoko. Misy an'ny ramatoa ny antso teo renim-pianakaviana rao amin'ny 30 taona dokotera moa izy teo misy taiza sy mianina misy nanana ka na olona kaiky ohatrana mitovy amin'izay ny tenenin'izay fa tsy haiko ilay fifandraisan'ilay renim-pianakaviana sy ilay taiza aloha hatreto hoe nanahoana fa afaka mifampiresaka izy fa ny kanaka iray izay moa sy masy ny teneniko lasa nataon'ilay taizany izy mivady tao tsinitsina le cousine amin'izay zany dia fampidiraka mihitsy sy le ramatoa tamin'izay nanjo moa taty arina zay le ary teniteny mon général da teo hoe le vadiny koa tsy nanao tsinitsinina arytsony fa lasa tany amin'ilay taizany zareo zany tena ny ampiafan'ny vola sy miresadresy ka nanjo taty arina vola sady tsy marofo tsy naninona tsy sanatria moa hoe ny fahafatesana no tena rasy zany fa tambotra tamiko lerangary tao an-trano dia taty arina mifona lay taizany hoe tena diso atao am'tinina tamin'resaresy nandoalika teo anaty any ka zay ny tiako tenena amin'ilay ramatoa hoe miresalo ianareo mianaka ianao se zanakalajanao hoe afaka mifampiresaka tsara ve sy mitsisa mba ahafahanareo mizady efa eo iny tsika tsy mamety sy mizaza aokipol'ilay taizanao fa fampiresa tsara fotsiny mba aiza famelaheloko raha misy miazo avena satria olombelona ihany koa nefa eo amin'le vadinao araka ny teny mon général zay nitody mety misy fa sanatria miazotody ho azy fa ny atao ihany mety verina sanatria dia zay dia makasitraka anareo rasoa ny fiain'le zareo. Misaotra indrindra tompoko. Zay ilaina foana nge le fanakadozokevitra ohatran'izay tena ilaina. Miarahaba tompoko. Ie, miarahaba tompoko. Misaotra indrindra le raha mitena me torohevitra teo fa ihany le niantso. Fa ntiako tenena tompoko hoe le vady zany amin'izao forteny isam-bolana anaiko hoe makany amin'io zanaka nadahako dia be vokan'io foana iny. Dia saiko hoe mety be hoe tiako be raha manakana anazy toany fa manao ny didiny kosa izy satria izay sy ankizy io tena mifandray tena ohatran'ny zanako tsy problème mihitsy ny ay
fa amin'izao izy zany tonga dia tia mandray appel tsony tsy mamaly message tsony dia raha mandefa any aminy ary dia le vadiko indray miady amiko hoe vehivavy lehibe tsy mahay mipetraka zay tompo hitako hoe ahoana ny atao ka le izy ny izao hoe ny havana fono ny fahotanana izy ny famela heloko tsy amerina intsony zay zavatra efa vita io zay zavatra ray fa rehefa ohatra hoe marina fa samy diso nge na nivadinao na le zazantaizany io hoe zavatra nytango efa zavatra misy fa tsy hoe am'le havanao zanakavanao dia hoe tapaka atreo ny fihavanana raha mifony ito marina fa solafaka izy le tranga am'izao fotoana zao nge le tirem-pianakaviany ty mbola mitady resaka am'le zazantazainy fa le zazantazainy tsy mandray antsotsony tsy mamany fantaniny dia ny hoe le ranga mbola te maniry an'le ramatoa hoe akany am'le zazantezany le ranga dia le ramatoa tsy mamela an'le izy tsy mamela an'le ranga andia hoany eny itombotray ny fakapanahy dia teraka fanondrony ray marina kosa iny azy tena hitako hoe raha saditsiny mbola mandeha makany indray ianao dia hita zavatra hafa indray everinao fa mifakapanahy fa vonray mandeha no mbola vony fanondrony dia vony fanotela dia iny ny zavatra hitsanga zavatandray miaraba tompoko mba hovanina tompoko mba hovanina tompoko misaotra indrindra napitso tsy mandray midaraka fandarana ny mba torohevitra ho an'le mazama zany hoe mijoroa amin'ny mahareny mpianakaviana vadinao iny hoe dia anjaranao miteny azy le fe se fe fa vitsy ny tsy afaka miverina intsony fa izy ianao mahavehivavy vady ianao ny mila miteny azy ary zao koa zany zao dia vanim-potoana ny tokony teny eny na fijoroana hoe ny ray mpianakaviana dia mijoroa amin'ny maharay mpianakaviana ny reny mpianakaviana dia tokony mijoro amin'ny mahareny mpianakaviana fa tsy hoe mahita ny maso mitodika ato mitodika roa dia pitovizana amin'ny vady le zavatra rehetrarehetra hitanao rehetrarehetra io dia vilana ny zavatra atao fa tokony hoe maso ny fo zany afaka mihetsika amin'ny fo hoe miovaova ny fitepony fo androany fa ny fitiavana tokony ho ray ihany ka dia zavatra iny efa afangaro le ray mpianakaviana izay manana taiza ato an-trano fa tena hoe ny vadiko ihany fa taizy ty tovy amin'ny zanako fa tsy misy fandraisana mihitsy hoe vehivavy ty ka andeha ataoko an'izao andeha ataoko an'izao fa ajainao ny olombelona maha olombelona azy ary ianao olombelona fa tsy biby ka zay le fiaina fanahy maha biby zay no mitarika an'le lehilahy anonao fahatany hivily amin'ny zavatra tsy mety ka fotoana angambo zao hita amerinako indray hoe rehefa ray mpianakaviana dia mijoro amin'ny maray mpianakaviana fa tsy afaka mihemitra intsony ny reny mpianakaviana tsy maintsy mijoro amin'ny reny mpianakaviana fa tsy afaka mihemitra intsony dia makahery le reny mpianakaviana teo dia tsy tiany le zaza le izy fa le ray mpianakaviana ny any tena meko teny hoe diso izy teo anatrehany zavatra natao satria ny zaza mahazaza azy malemy mila voadominy ny ray aman-dreny ny zaza dia efa malemy fa ny ray aman-dreny ianao ray ianao lehibe no tokony tsy anaiky ny fandemen'ny sainao fa ny conscience anao tsy anginanao vinavilana rehefa avy eo misaotra indrindra tompoko misaotra fa zava-dehibe ilaina atao nandretrarehetra zany tena zava-dehibe dia raha ohatra mamitana angatsika dia hoe fotoanany zao na dia hoe isy rivodoza rehefa manambana zany fa fotoanany firasakiny zao fotoanany fandaminany zao fotoanany hoe fiomanany zao ny asa rehetra teneniko zay manomboka any amin'ny fokotany tompoko omeo andraikitra ireo olo-pirenena ao amin'ny fokotany misy ianao apatsivo azy fa ny fandraisany andraikitra ny maha olo-pirenena azy ary zany zavatra tokony ho fantatra ny rehetrarehetra raha vao feno valom-bifolo taona ianao dia manana didy sy andraikitra ampandeha ny firenena apetrako tsara ampandeha ny firenena ary mampandeha firenena zany mampandroso ny firenena io mahatsara ny fiainany olo-pirenena rehetrarehetra rehefa miteny olo-pirenena zany ny vahoaka malagasy ao anatin'izany zay ngamba raha te iona ny généraly ianareo dia atsoino ny lara telefônina 22 443 87 22 443 87 rehefa azonao ny lara telefôny général dia atsoy général ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa
dia aro tsara ny fotoana zay omeny jeneraly anareo na ny orana ny fotoana ny andro sy ny toerana zay ionanareo ary nandeha tamin'ny RTP live izy dia afaka jerenareo foana zany any amin'ny RTP live ary any amin'ny YouTube kosa rehefa any amin'ny tolakandro anoany no anaranareo any amin'ny YouTube Bruno to rafiny teknika any tadiny kirakirany sary ny général Désiré Philippe Ramakavelona anao famelabelaraka-hevitra metraka ny veloma mandraka namanao tafo manaraka veloma tompoko mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina